Miarabanao tonga soa indray tao anatin'ny fampalalamba vaovao tompoko lahy sy tompoko vavy manasanao avy hatrany moa anatraka ny vaovao antsika hatramin'ny farany. Ao anatin'ny vaovao manasongadina indrindra ny daty ny 13 Mey ireo isan'ny vaovao isongadina amin'izao alina izao. Ao ihany koa ny valitenin'ireo kandida telo izay notoloran'ny troikany SADC sosikefitra ny amin'ny tokony istana ao anatin'ny azakazaka amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Ao anatin'izao vaovao izao no afantarantsika ny andinindininy izay. Avy hatrany ara moa dia tombokontsika ao anatin'ny ity datin'andro androany 13 ny volana Mey ity izay fampalalam-baovao izay daty manatantara iray eo amin'ny firenena tokoa moa izay daty ny 17 ny volana Mey izay. Iray amin'ireo mpitarika ny tolon'ny mpianatra tamin'ny taona 2017 moa i maître Willy Razafindratovo ary nisy androany ny hetsika izay nitarihany nentina ny Nana Maria na ny faraka amby 70 taona ny siny izay hetsika 17 izay. Tsy misy tompony fa niarahana nanao ny tolona tamin'ny 13 Mey 2017 maître Willy Razafindratovo. No mafisiny kosa nefa fa tolon'ny mpianatra ny nataony 13 Mey 2017 ary mbola tompon'izany ny mpianatra hatramin'izao. Everiny maître Willy Razafindratovo fa na tsy tanteraka aza dia nisy tafita ny takiana tamin'ny tolona 2017. Za mihevitra fa tafita ihany ny zavatra teloray satria ohatra anankiray raisy koa satria fanazavako koa zavatra dia hoe raha ohatra resaka hoe école de médecine tamin'izany teny Befilatanana izay nianatra ho dokotera dia rehefa voaka dokotera reny olonireny dia lasa hoe dokotera any ambanivohitra. Fa ny tany faculté de médecine teny Ankatso kosa dia natao dokotera ho any tanan-dehibe. Zay zany dia efa misy fanavakavahana ka anisan'izany zany le tolana tao mpianatra tamin'izany mba hoe hitovy lenta ny dokotera sy ny fiarahana tao. Ohatra ihany koa dia hoe misy hoe manana BPC na manana diplôma tahaka an'izao dia tsy raisina satria tokony isan'izao zao dia tsy nikeny mpianatra zany zavatra satria fa misy hoe fanavakavahana ihany koa. Ka ny tolona zany mpianatra tamin'izao fotoana zany dia hoe mba hitovy lenta ny mpianatra rehetrarehetra ny zanaka malagasy fa tsy asiana hoe zanak'alafa. Ka zay indrindra angambany averiko fa hoe raha tsy haka zay fotsiny dia hoe misy tafita ary misy tsy tafita satria tsy misy zavatra tonga lafatra koa. Fa na hoe fanagasiana fotsiny ary na dia diso ary ny tongana an'iny satria ny zavatra nirina tamin'izany dia hoe mba ho malagasy avokoa ny tompona andraikitra tamin'izany fotoan'izany. No Maria maître Willy Razafindratovo fa tsy vita indray andro fa mitony tolona ho amin'ny firenena iray. Fametrahana fehizam-boninkazo teo anoloan'ny lapan'ny tanàna Antananarivo ny Nana Maria maître Willy Razafindratovo sy ny namany fa araiky amin'ny 20 taona ny 13 Mey 2017.